Sokatra amin'ny fomba ofisialy zany le studio jery studio izy ity zany dia studio manana tanjona miavaka dia le tanjona zany dia hoe zavatra anaky telo mazava be. Voalohany aloha dia le fanaovana le fandraisam-peo le vakoka sy ireo zokibe zany izay any anaty bozakany. Le vakoka zany na le hoe archivage manao an'io tsika satria ny studio marsa moa fa nikapona izay nandana ny apahany be indrindra tamin'ny archivage ny archive musical zany dia teo koa ny RNM dia hotohizana zany io asy io satria efa nisy ny atrikasa nataony hoe tamin'ny telo amby folo sy roa arivo izay nanafarana io zany ireo fandraisam-peo zany izay nataon'ny Allemagne sy Sylvester Anderson tany afarafaran'ny taona 80 dia fa tonga ao izy io dia hitantsika ao amin'ny bibliothèque nationale zany. Manarak'izay faharoa dia resaka fampifanana andreo technicien amin'ny lafiny feo formation na technicien de son zany. Dia fahatelo ny fanofanana mihitsy ny mpanakanto matianina zany hoe famolavolana mpanakanto anankiray zany lasa matianina encadrement artistique direction artistique dia amin'ny maha studio azy dia mitovy amin'ny studio rehetrarehetra hoe mandray feo ihany koa zany ho an'ireo mpanakanto zany izy indrina amin'izay maria aketo zany fa ny production zay ho ataonay ato dia ireo artiste zany zay mivoy ny mozika miaina na mozika vivana dia fahasamihafana raha mozika misy eto Madagasikara fa kosa etsy ankilany misokatra koa zany zay ho an'ny mpanakanto hafa izay mivoikadona hafa izay te hoany amin'le setra matianina iny zany tsy lavina mihitsy iny zany fa tena fanampiana satria ty toerany ty hoa marina hoe ny anarany hoe jery studio mpanakanto zay izay manana fomba fijery lavitra satria tokony anana fomba fijery lavitra mpanakanto anankiray dia le matianina anisan'izay dia zay mampatonga anay hoe ty toerany tya toerany mpanakanto ty toerany tsy mialonjafo ho an'ny mpanakanto ifampizarana ifampitaizana ifanampiana amin'ny lafiny rehetrarehetra dia raha sarany dia oetretinay atao mirary dia mirary dia fanofanana zany misy sarany daholo fa mirary satria raha malala ny zavatra misy sy ny zavatra manjoa ny firenentsika amin'izao fotoana izao.